Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal. Merci pour votre fidélité. Voici l'analyse politique du jour avec notre journaliste. Je vous invite à s'abonner à notre chaîne et de mettre un petit j'aime. Misaotsa Tompoku. Sika jiaby mbola tsara miarabato iroso amin'ny famakafakana politika androany indray ary isika androany dia resaka momba ny tsangan-davatra ny siotany be alalana isika mampiome ary lasa toy ny sary mihetsika ny tontolo politika eto amintsika ankehitriny ela ny isian'ny politika teto Madagasikara fa ny miseho tatoato dia tena tsy mampino nahoana angao nareo voalohany mbola tsy nisy izany be ny tanàna lanim-bahoaka izany hatrizay ka voatery misitsika sy miafina noho ny fatahorana ny fanjakana nefa raha ny tena izy dia fanjakana koa izy satria olano be ny tanàna tsy afaka manao ny samboady mahamela azy akory fa ny PDS sy ny fidiam-bahoaka indray no lany sy mitondra ny tanàna tsy izy akory izany fa ny lehibean'ny tanàna lany tao Antsiranana voalohany Andriamatoa Javo Jozara Jean-Luc izy tokoa no lanim-bahoaka tao na tsy nanao fampelezan-kevitra akory azy saingy voatery miafina izy ankehitriny satria raha vao miseho dia voasambotra ny fanendehana azy nanodikody volam-panjakana tao amin'ny tanàna Antsiranana voalohany io amin'ny fotoam-piasana namera azy zara mpitondra raha nisy izay anilehana ity be ny tanàna mamim-bahoaka ity satria izy sy ny kandida mpanjakana Irmara no ny fanitsana farany ka nilozany Andriamatoa Javo Jozara Jean-Luc lavitra be tamin'ny elanelam-bato ity kandida mpanjakana ity tamin'ny fifidianana be ny tanàna farany teo iny raha mba nanontaniana ny heviny ny vahoaka any an-toerana momba ity be ny tanàna ity dia nilaza fa natao hoe nangalatsy izany azy izy dia nilaza kosa ry zareo rehetra fa nahavita be mihitsy tao an-tanànany Tekotao ity mera taloha ity ary izy sy azo tsapahi-tanana ny zavatra nataony hampandrosoanany tanàna Antsiranana renivohitra ary maro ireo firenena tany ivelany niara-niasa taminy sy nanampy azy tamin'izany raha tsy resaka fa tsy ireo fiara azon'io tanàna io ho an'ny pompier ao an-toerana nomeny mairie de Saint-Denis ao La Réunion na ny lalana na ny tanàna tena hita mivoatra sy nadio tamin'ny fitondrany ny tanàna Antsiranana io dia ny sasany mitady hamantana vonona fotsiny dia toy izany koa nahazo ilay kandida lany tao amin'ny faritsy Vatomandry rehefa resy ny kandida Irmara tao an-toerana tamin'ny vokam-pifidianana ifidianana be ny tanàna farany teo iny dia ny tsy mbadika tanteraka izany vokatra izany rehefa navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny valiny amin'ny fomba ofisialy lasa resy ilay kandida nifanandrina tamin'ny Irmara izay lanim-bahoaka noho izany dia nidina an-dalambe ireo vahoaka naneho ny tsy fakasahany izany safidy novana izany andro dia nivoaka ny herim-pamoretana navoaka ny fanjakana andrava ireo nady nandritra ny andro vitsivitsy moa dia nandeha ny fisamborana ireo izay olona rehetra fa fantatra nandray andrala tamin'izany sy laharana izany ny nampalahelo dia voatery niafina tany anala ireo mponina na vavy na lahy sy ny zanany natahotra ny voasambotra ka nalemy dia niafina tany anala tany nitsatsehatra niara azy ireo mihitsy moa Ramatoa Sofia Ratsira solombavam-bahoaka voafily tany an-toerana izany ve no atao rehefa mitaka ny zony ireo vahoaka sy vahoaka malagasy dia milaza Andriamatoa Ramarosonina fa malalaka ny fanahivan-kevitra to Madagasikara izao indray dia nosamborona ary nalefa any am-pondra avetsany be ny tanàna voalany tao be alalana ny amin'ny faritsy Mahajanga iny ny antony dia hoe nanodikodina volam-panjakana indray koa hono ity be ny tanàna ity tamin'ny fotoana nahampitondra ny tanàna azy teo aloha tamin'ny taona 2024 vola telo tapitrisa hono izy io ka dia notorian'ny kandida Irmara izy raha ny fandehany mantsy dia Andriamatoa Morainjara Dony Florent nomera tao amin'ny tanànany Bealanana io tamin'ny taona 17 sy 20 ary rehefa nandeha ny fifidianana tateo aoriana fifidianana ho be ny tanàna vaovao dia ny kandida Irmara no lany andritra ny fitondrana nitondrany Irmara io tsy nisokatra ary tsy nisy izany fitoriana izany izao kosa amin'ny fifidianana farany teo iny tamin'ny Desambra 2020 sy 20 dia resy ny eto kandida taloha Andriamatoa Morainjara Dony Florent indray ny kandida natolotsy ny Irmara tsy levy ny vavony zareo resy reto izany ka dia izao nitadavan'ny kisa izao vokany nosamborona avy hatrany ity be ny tanàna ity ary efa nalefa ny ampondra any amin'ny Tondramarosoto Mazenga tsisy ankety mialoha na fanadihadiana fa fotsiny hoe ny kandida mpanjakana resy no nitory dia
nohenoina avy an-trano roa taona tranomaizina miampy fandoavana vola 20 tapitrisa no sazy azony Andriamatoa Morainjara Tony Florent ity ny fitsarana miady amin'ny kolikoly ao Majunga na ny Pako no namoaka io jijo io. Araka ny nambaran'ny Ray aman-dreny ao an-tanàna amin'ny Bealalana tapi-tanàna dia te hifikitra mafy amin'ny toerany ny ekipan'ny ben'ny tanàna teo aloha izay Irmar Andriamatoa Azizy Andriamanatsoa izay tena nangidy hoditra tokoa amin'ny mpiarabelona ka manantena fa taorian'izao fanagajana any Andriamatoa Morainjara Tony Florent izao dia avy eo amin'ny ekipany Andriamatoa Azizy indray no tendrena ho PDS tantanan'ny tanànan'ny Bealalana. Tsy misy afa-tsy fingapingana sy fanovana safidim-bahoaka toy izao no ataony mitondra sy ny Irmar izay efa haloam-bahoaka amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Manga fotsiny fandefasana herim-pamoretana isaky ny mba manao fihetsiketsehana sy fanehoan-kevitra ny vahoaka. Teny efa tsy tany libra intsony na tany malalaka na koa hoe tany demokratika intsony raha ny eto Madagasikara satria izay manohy toerana ka manao fihetsika fanoherana ny tsirariny ataon'ny mpitondra fandrakana dia efa miady tena mampalahelo. Raha mbola hoe fifidianana aloha no entina hoe andresena izao fitondrana izao dia nofy ihany. Izay indray no azo ambara tamin'ity fakafaka politika ity. Veloma vetivety indray tompo. Olona lesy ety mivoaka amin'ny maraina mijaly isa maraina ety aminay ety.